teny nomena kanefa tsy voahaja dia izay no ialana tsiny. Niresaka hoe hiresaka ny momba andro any satria misy miteny hoe malaza hono sy ny sisa fa mialohan'izany aloha dia hiresaka aminareo ny karazana tsao anankiray mihely izay mananontanina mandat d'arrêt, mananontanina atteinte à la sûreté de l'État. Dia tsy maintsy miteny moa izany satria mihely ny tsao. Dia ilay tsao mihely dia publication anankiray nalefa na page, tsy haiko na mpanao gazety na mpanely tsao ny ao ambadikany fa ny fantatro aloha dia vaovao tsy marina ilay izy. Ny zavatra resahany ao dia misy solotena ny PNUD, ny SADC ary ny Union africaine hony tonga eto. Dia manangona tanora roa isaky ny faritra, nanangona tanora roa isaky ny faritra mba hanakorontanana ny stabilité eto Madagasikara. Dia ahoana hono ny fomba anaovany an'izany dia amin'ny fiantsoantsoana sy ny fanaovana fanambarana hoe ravao ny Assemblée nationale sy ny HCC. Izany zavatra izany hono izany fitakiana izany dia fanakelezana sy fanamaivanana ny fahefan'ny président ny refondation izay ireo androm-panjakana roa ireo HCC sy Assemblée nationale no fototra hijoroany. Izay zany aloha ilay affirmation tsao mihely izay manimanitra mandat d'arrêt, manimanitra atteinte à la sûreté de l'État, manimanitra personne ingrata ary ho azavaiko amin'ny antsipriany hoe inona marina io kenikenin'ny tanora io. Io kenikenin'ny tanora io voalohany indrindra dia ny atomboka tamin'ny tsy fihainoana ny tanora. Teny ankanja aloha dia efa nangataka ny tanora hoe tsy ny tanora rery satria nareo foana mamerina hoe nga ny tanora rery ny teny, nga ny Gen Z rery ny teny, impiry mamerina eto fa tsy ny Gen Z rery ny teny ankanja fa ny niaraka taminay mibatahara ny teny dia boomer. Boomer ny niaraka taminay teny, tsy mbola nahita hoe jeune boomer fa boomer ny niaraka taminay tena nafana fo na vitrika mihoatra lavitra ny tanora mibatahara ny nanao 4 kilometra paka batabataina ho zarazaraina eny ankanja. Tsy nalala vizana tsy nalala ninina ary boomer ry Genix nanampy teny. Dia fitakiana teny dia hoe raha vao ny Assemblée nationale, raha vao ny HCC, raha vao ny CENI mialy Rajoelina. Izay ny fitakiana teny ankanja. Tsy nila ny Union africaine ny malagasy nangataka an'izany. Teny ankanja io. Tsy nila ny mpamatsy volana ivelany ny vahoaka malagasy nangataka an'izany teny ankanja. Rehefa nahazo ny fahefana ny président Michael dia ekena tokoa hoe ny Assemblée nationale sy ny HCC no nanome azy ny fahefana. Ny Assemblée nationale rehefa avy nitakiana hoe nitenen'ny Rajoelina hoe ravana hozy izy ny Assemblée nationale dia tezitra ny Assemblée nationale dia nanao déchéance ny Andry Rajoelina. Teo aloha ny premier pas, bien aloha iny ny Assemblée nationale zany teo ihany. Avy eo tao aorianan'io ny HCC no niteny hoe vacant de poste intérim Michael no mitondra. Zay. Efa eo ampelantanany président ny refondation ny fahefana ankehitriny. Izy no président an'ity fanavozana iainantsika androany ity. Karaha maloto sy tsy manjary ny HCC sy ny Assemblée nationale ka mila ravana. Tsy hitako mihitsy hoe inona no tokony olana amin'ny président ny refondation izay mijoro androany. Efa mijoro anie ny refondation fa tsy hoe mbola vao vinavina kasainy. Faharoa, tena misy ilay tanora miresaka amin'ny PNUD sy ny UA sy ny SADC ary ny ambasady rehetra resahan'ny tanora. Resahan'ny tanora daholo ny communauté internationale inona ny Anthony nazavaiko teo tamin'ny voalohany hoe izany rehetrarehetra izany hoe dia tonga tamin'ny nanombohany tsy fihainoana ny tanora. Rehefa tsy nohainoana ny tanora fa nilazaina ny tanora fa tsy mikatona loha malemy
dia inona no atao amin'ny tanora tsy mikatona lomalemy? Mila akatona izany ny lomalemin'ny tanora. Omena fahaiza manao ny tanora mba hanana fahefana sy lanjanya ny ahitaky ataony. Teny malagasy tsara izany a. Omena fahaiza manao ny tanora, fanabeazana mba hikatona lomalemy tsara ary ahay anao ahitaky mafy. Zay no antony nanaovana ny ahitaky tany amin'ireo mpamatsy vola avy any ivelany izay efa manana vola foana. Anaovana an'io renforcement de capacité io ho an'ny malagasy izay misehatra any amin'ny association. Raha hitanareo tsikaritra dia ny mpitolona rehetrarehetra ilay misy an'ilay resaka hoe récépissé. Ilay resaka récépissé any dia fananganana association. Ka rehefa ohatra ianao ka olona mivorivory pour rien fotsiny manangana association, kanefa ianao tsy mahafantatra akory ny olana eo amin'ny fiarahamonina tokony hovahanao, tsy fantatrao akory ny différence en classe sy ny sisa, dia mila fampiakarana ny fahaizanao sy ny fahatakaranao mba hahafahanao misehatra amin'ny maha association anao hampianatra ny vahoaka malagasy ny zoany ohatra, na ohatra hampianatra azy ahitaky rano madio fisotro madio sy ny sisa ireny association tonga eny aminareo rehetrarehetra ireny. Dia iza no manome volan'ny association satria ny association tsy mikarama. Ny association dia mivelona amin'ny volan'ny mpamatsy vola manevelana satria ny malagasy tamin'ny tolona dia nanaovana letshiny tany amin'ny diaspora tany ivelany hoe apio ny mpitolona, dia nanaovana mivolonareo teto an-toerana, nanambo ny mpitolona. Tsy ho alaina ohatr'izany foana ny volanareo, fa misy an'ireo volan'ireo olona avy any ivelan'ireo izay efa voatokana alohan'ny mpandohetra any aminazy hanampiana ny aty amin'ny tiers monde, satria aty amintsika dia mahantra noho ny nataon'ny zareo dia enjehan'ny eritrerina izy dia manao an'io ODD io. Dia misy vola mihodina amin'io zavatra io ary ny association sy ny société civile no misitraka an'io vola io. Io vola io tsy hoe vola omena ohatr'izao fa formation no atao ao. Formation anaovana inona? Anaovana fampiakarana ny niveau an'ilay D2 an'ilay malagasy tsy vaky volo izay te hiteny androany nefany tsy mahay miteny, tsy mahay miadevitra, tsy mahay mihaino, dia mila ampianarina ifampianarana izany zavatra izany. Avy aiza ny vola ahitana an'izany vola izany? Dia amin'ireo olona avy any ivelan'ireo, satria zareo no manana vola anaovana an'izany, tsika tsy manana vola anaovana an'izany. Lalànantsika feno goaka tsy tapiny. Dia ny volantsika indray no avoaka anaovana fampatongavan'ny sainan'olom-pirenenantsika mba halefa solavitra lany sainareo. Nampatonga ny tsaony ely amin'izay. Nampatonga ny tsaony ely dia ny vola omen'ny vahiny tsy hoe pompy akory dia mandeha, fa misy fetrany. Rehefa misy fetrany io vola io dia misy fetrany ihany koa izany ny olona afaka misitraka an'io. Ary tsy hibabay sy lovoatra ny hisitraka an'io fa olona manana niveau. Dia tsy maintsy filtrena tompoko ilay olona hisitraka an'ilay formation. Fa tsy hoe hibabay sy lovoatra T2 no alainao dia very fotsiny ny vola fa ninankanina ny nalehany tany dia sady tsy nihaino izy ny tsy nanao ninona fa nilalao telefonina. Dia io filtre io nisy voasivana niala satria tsy au niveau ianao, tsy manana niveau, tsy hainao akory ilay zavatra, tsy fantatrao akory dia latsaka tany ambanin'ny filtre izany izy dia nakalagy izy. Ka rehefa nakalagy izy, ny toerana 7 fotsiny ohatra, nefa antsika 32 millions de malagasy tsy atonona ao anatin'ilay efitra na formation, ka mandeha filtre taraiky any ivelany izy dia memena. Nefany io zavatra io dia ahitaky lavitrezaka. Ahitaky lavitrezaka izany hoe tafiditra ao anatiny foana ianao na ahoana satria tombotsoa iombonana ny takiana fa tsy tombotsoa an'ilay olona voarahita ao anatin'ny filtre. Zay. Dia izay zavatra izay ho an'ilay mpanao gazety milaza ny tena no mpanao gazety nefa kay mpanely tsao tsy manadiady tsara, sapanapitsikilo ny renseignement de l'État. Renseignement de l'État ve dia tsy mahafantatra an'izany. Ary io na ho avy ny convocation anareo. Za efa niteny foana hatramin'izay, za tsy olana manaza any savao. Ho hitanareo ao. Mety amin'izay koa nareo atakatra an'ilay tena en jeu atsika. Mety izay koa ny fomba atakaranareo ny en jeu atsika savao. Vakio ilay document, misy maromaro page ao. Mba vakio ilay document. Fa tsy hoe jerena fotsiny ny titre foniny aty ivelany dia izay, dia vita. Dia izay kapasité izay
no notakiana tamin'ireo tanora voasivana mihitsy. Rehefa tsy ho niveau ela dia voasivana. Dia ireo tanora voasivana ireo manana an'izay kapasité izay. Voilà, point c'est tout. Rehefa tsy ho niveau ianao dia tsy olan'izany fa mifampianatra tsika. Atao fika rehetra hampahany au niveau anao. Fa tsy hoe ny olona au niveau indray no lazainao fa mpanakorotana sy mikasakasa anamaivana na ampiena ny fahefan'ny président an'ireo fondation. Azadino lalandava fa nireo fondation dia vokatry ny tolom-bahoaka natao tamin'ny 2025. Azadino. Tsy ny olona nitolona tamin'ny 2025 mihitsy andeha anaiky an'izany refusation na zavatra hoe fika ninina fika iverenany Rajoelina eto. Zay moa le mampitabatabana amin'le hoe alerte refusation sy ny fanaovanay commentaire mahery vaika amin'ireo sary izay maneho ny ohatrany hoe famerenana ny forongony. Io forongony io tsy hoe olona na hoe misy olona tsy tiana bika alana bika tsy tiako tare. Diso tanteraka monsieur Panna miresaka ny zavatra iny satria tsisy alako bika tsy tiako tare io fa manière forongony zany fomba fanao le izy, fomba fanao forongony, fanaovana politika maloto forongony. Izay mikatsaka tombontsoa manokana fa tsy ny tombontsoa andra malagasy zay patrony. Zay le forongony. Dia ireo forongony ireo ny asa teo tsy ny tamin'ny orange ihany misy ny forongony efa nisy ny forongony efa tamin'ny dadabe Tsiranana efa nisy ny forongony. Talohan'izany ary dia efa nisy ny forongony. Talohan'ny atongavany mpanjanaka teto ary dia efa nisy ny forongony. Dia io fomba forongony io mila ifanazavany hoe fa ahoana nareo manao an'ity zavatra ity ny ato an-trano ihany ny doranareo. Dia io tsy anekena mihitsy ny forongony miverina. Anisan'ny toetra forongony ratsy indrindra ny an'ny Colabo dia ny fanaovana 8 cm. Rehefa président anay dia président anay. Fa tsy hoe ndeha aka nationalité an'le mpanjanaka anay. Aka nationalité ny Kalarem Malala nefa président anay. Raran'izay raha sary-piaro amin'iny. Rehefa tsy te rehefa ohatra hoe te aka ny nationalité any Kalarem Renkely Malala dia tsy manao président anay tsotra be. Lalàna miteny an'izay dia maninona moa raha hajaina fotsiny tsotro zao. Olana be ve izany. Farany iresaka ny momba iaho. Iza hono za fa maninona hono izany no miteniteny bla 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 sy ny sisa maro tsy voatanisa avy amin'ireo vehivavy namako ihany matetika ny akamarony izay tsy mahagaga satria efa izay ny fombanay vehivavy. Dia ho azavaiko. Izaho dia efa io anarako amin'ny profil io. Tsy manambady fa manana partenaire de vie, mananjanaka aho miasa amin'ny sehatra privé. Sehatra privé iasako dia manao an'ireny karazana fanaovana trano tolo ireny aho. Zay. Ahoana ny fomba iverenantsika amin'ny taotrano taloha sy ny fomba fanaovana trano taloha amin'ny matière écologique. Dia io afaka mampianatra an'io afaka manoro an'izay haiko afaka mianatra ihany koa amin'ny hafa. Ankoatran'izay miasa amin'ny sehatra fangalarana ny asan'ny any ivelany. Ny asan'ny any ivelany zany kamory zareo dia angalariko ny asany dia ataoko atao trano dia voky rehefa faran'ny volana. Zay. Mahafaly ary eo asako ireo mahasambatra ary eo asako ireo za raha teo tsy tia patron tsy mazaka baikona dia mety amiko ireo asako ireo. Zay mampatonga an'le asa ao amin'ny fanjakana tsy mety amiko satria tsy maintsy misy chef hiérarchique dia tsy maintsy anaraka amin'ny baikon'le chef hiérarchique zany na vendrana ary le chef hiérarchique dia tsy maintsy ekena izay baikony dia kamo be anao an'izany. Na dia hitako raha hoe miditra ao anatiny kokoa afaka manova dia za tsy hiditra satria za tsy te ho baikona voaloha. Faharoa ihany koa le système maloto tsy mampite hiditra dia fahatelo farany mety tsara amiko izao misy azy ao dia maninona moa pourquoi changer une équipe qui gagne. Fa tsy haiko resaka mampalazana eto angambany ny tsy vehivavy dia za tsy mino ny Andriamanitra inono ny be sy ny maro. Misy miteny mino ianao fa mandainga fa ianao tsy ateza no zesy fa mino ianao. Eny tompoko. Iza moa tsy mino. Mino aho rehefa avy eo fa hafana amin'ny fandrinako. Zay. Mino aho rehefa avy eo fa hahita toro satria tsy nangalatra.
mino koa aho fa mbola vehivavy ara-pito rehefa mifo dia izay mino fa ilay resaka Andriamanitra za tsy miombona, za tsy mazoto hanompo, tsy mazoto hanao merci, ilay manao merci zany tsy tiako. Za hoe mifo dia miaina dia amin'ny rivotro amin'ny oroko dia misy moa miteny hoe fa vita amin'ny inona zany ianao, ingraty ianao, bla bla bla. Azo atao hoe manana amin'ny resaka Andriamanitra zany manana filozofia anankiray. Ny Andriamanitra Spinoza. Ny tia tany hitsahantsika ity ny Andriamanitra, satria avy amin'ny io ny aingana ny vy. Nanomboka molécule sika dia nitambatra dia namanao organe vivant dia izay dia mivoatra dia tsy haiko firy miliara d'années zany nisian'ny olombelona na tsy ampy miliara ve sa tsy tadidiko fa mila mijery chiffre koa fa zako koa tsy tontolo aoko tsy mahay ny rehetrarehetra dia misy ihany ny zavatra sasany alohan'ny domaine ny miteny dia amin'io resaka olombelona io zany za mahatoky mino ary manaraka ny zo mahaolona, fa tsy ny zo mahaolona rehetra fa ny zoany ny vivant, izany hoe ny zoany ny velona rehetra, ny rano velona, ny mikroba velona, ny zavamaniry velona, ny biby velona, ny olombelona velona, ary amin'any olombelona dia biby, fa biby misaintsika dia navitantsika ny ohatran'ny biby hafa rehetra, izany hoe tany ampovoambon'ny chaîne alimentaire tantsika dia tafiakatra aty amin'ny plus haut ny chaîne alimentaire, challenge tena hoe bravo ny civilisation antsika, saingy tsy bravo ihany satria tsika nanimba an'izao tontolo izao, nanimba ny tontolo iainana, plastika atsika miparitaka nanao continent anankiray ny polluant éternel naparitatsika ho an'ny olona sy ny sisa. Isika tsy mitovy, tsy ny fitoviana, tsy mipetraka ny vehivavy exploité foana nandritra an'izay fotoana rehetrarehetra nisy isika olombelona izay eny tsy hoe nandritra olombelona rehetra fa nisy civilisation hafa nanaja ny vehivavy, anisan'izany ny civilisation malagasy talohan'ny nahatongavan'ny mpanjanaka dia nanaja ny vehivavy tsika, fa izay moa zany konkoa miantony anankiray tena ankahalako afaka hitenenana zareo mihitsy hoe marina mihitsy ilay io ihany koa ny natao amin'ny protéine nampatonga an'ilay tsironena tany anatin'ny couille dia nampatonga ny obésité mamanay salama dia nitambatra ireo dia ohatr'izay hatrany hatrany dia avy amin'ny tany foana dia rehefa maty koa dia mody amin'ny tany dia normal tsara aminahy raha ny sitrapoka tsy fonofonosy ny zava tonga dia miboridana dia eo dia zesika dia ambolena salady dia zany tsy miaccordé loatra importance amin'ilay Andriamanitra satria aminahy olombelona rehetra mitovy tsy misy hoe ny Andriamanitra aniza marina aminahy diso daholo ny Andriamanitra noforon'ny olombelona rehetrarehetra fa isika miseho azo babany loatra tsika eto amin'ity tany ity satria tsika mba manana ny tia kely tsika dia mavita manao an'izao tsika fa ny makiko nefa mavita fa zareo zany tsy manana any tia tsy afaka manao an'izao izy tsy afaka maresaka dia zareo koa tsy manana be any tia dia izay nampiavaka atsika dia mba miseho amin'ilay kely zany tsika anisan'ny biby hoe ay izay ny tena teny Andriamanitra satria izay navitana kely amin'ny volana presque potable fa tsy adhérent zany amin'ny izy nena zany fiainana ity ihany dia izay ihany koa no mampatonga na mafana fo be zao tsy miraharaha vavanareo na ahoana vavanareo izay ihany koa no mampatonga na miaina an'ity fiainako ity croquer la vie à plein temps tsy miraharaha an'izany monogamie zany tsy miraharaha an'izany contrat social anareo zany tsy miombona amin'ny zavatra be dia be izay tomponareo satria hitako hoe tsy mifanaraka amin'ny fiainana velona tsony ilay zavatra tomponareo fa efa mifrikla be ilay zavatra tomponareo dia tsy miombona satria ilay izy ihany koa lasa manimba lasa miteraka kolontsaina mangataka médiocrité sy ny mendicité dia vao miarikoriko dia ilay izy ihany koa misy hoe maopera-panolana misy hoe ampafolon-karena vao hoe marikoriko marinoy dia zoako izany satria zany atao anatin'ity vatany ity dia izay tiako hitondrana an'ity ty vatany ity tsy mandeha makany amin'ny anareo zany tsy anopo anareo any fivavahanareo tsy
tsy amin'ny ampafolokarenanareo tsy anao merci izy ameniny zany a dia zay zany filma moa tsy zahryranoatran'zany be lehibe zay noatran'zany zany hoe le sasany fotsiny mety menatra satria rehefa tsy matahotra an'andriamanitra dia ratsy nefany a za mahita hoe zahay tsy matahotra an'andriamanitra rehetra no tena manaja ny aina kokoa no ireo olona milazany tena no manaja n'andriamanitra hoe manana an'andriamanitra zany izy a andriamanitra ananany fa ny fanajana ny velona manodidina azy tsisy dina koa dika an'izany dia tenenareo zay hoe zay ny tena loza zany zay ny tena mitarika any amin'ny fahaverezana aminay nareo mitarika any amin'ny fahaverezana satria religion anareo anthropocentriste be tena hoe centré sur soi centré amin'ny tenanareo tsisy afa-tsinareo zany mikotsy zany tiany jesosy indrindra zany zao tianao jesosy nareo le zazakambody ary zany tsy tiany jesosy le zaza efa-bolana nisy nanorana tsy tiany jesosy ry mahantra kery ary tsy tiany jesosy ry zareo miady ary amin'ny tanin'ny pétrole ary tsy tiany jesosy reny tratra amin'ny fanolanana sy very reny tsy tiany jesosy dia aminazany le izy a karazana fitiavatena le miambo hoe zany tiany jesosy zany zao manena fotsiny raha fanatsy avytsotra namabe raha tena tiany jesosy ianao nga jesosy tsy mahita ny rehetrarehetra e omnipotent omniprésent zay no mahitany andriamanitra satria ny tany a omnipotent sady omniprésent dia mitsara omnipotent sy omniprésent tofony izy dia ina koa moa mahadiso azy le baiboly soratanareo koa ne le baibolinareo koa ne soratan'olombelona dia ny tany aloha atreo tsisy olombelona navita donc avelao zay ino an'izay tiana inao manaraka resaka zany fokasigara zay koa no amelezany eto anazy zany hoe fokasigara tsy volany amin'ny olodorako tsy ininina dia zareo miteny ama mpianatra tsy ny zaza ohatra finina tompoko nataon'ny zaza ty amin'ny tambazotra tserasera tsy hitanareo nga reny vidéo ameza sy katalina miparitaka reny dia reny zany no hitan'ny zanakareo fa ahoana nareo zany dia ve le zanakareo sivy eo a ny atodohana miscroll eo dia izay no menareo tsy reny film jerenareo be lehibe mifokasika za vanganakely mijery jerotata anatin'ity facebook ty zany tena hita paty anakiray miresaresaka eo izy dia mifokasikara izy dia aminary izy a sotra fotsiny satria za vehivavy dia tsy revenareo le izy fa le baly io tsisy mihitsy eo commentaire na singa ndray arany hoe mifokasikara satria za vehivavy dia izany no asianareo tsy tianareo a le vehivavy mifokasikara satria tianareo nareo manana image ny vehivavy hoe milamakely ohatran'le mpianatra jehova any amin'ny jesosy komonjy a dia ohatra zay nieritreretinareo hoe vehivavy dia rehefa misy sipa zany mifokasikara dia sipa dega ny sipa anina oui bien sûr za lehibe teny amin'ny bacartier ça ne me définit pas fataotro tsara ny zava-nisy teny ary faly aho a afaka tamin'ny zava-nisy teny tsy nitovy tamin'ny nahazo ny zazavavy rehetra nitovytohona amiko teny amin'ny toerana nalehibe ateny fa le izy a lasa ohatra hoe dédain de classe dia bordel be nanao teny-drazantsika le izy et après teny-drazantsika nanana ny rajoely teny-dratsitsika teny-drazantsika nanana ny rajoely dia tsy mety moa izy avy tanteny na ny anlehanao eto raha ohatra ianao ka tsy mety manina raha miscroll fotsiny dia any za na mandeha mijery jp za no kadalainao eto hoe tsy fokasikara ina ny anlehanao eto za nge tsy miantso an'izaniza eto tsy miantso an'izaniza fa miresaka fotsiny a jerenao tsara tsy mijerena tsara dia zay no matolotra androany mandroso ny lera ça fait déjà efa 20 minutes dia mankasitraka janony eto ty mandritra ny 3 andro ny mpiako tsy mandeha fa ohatra ny hoe adefitra dia eo commentaire eo fa mbola tsy ninstalle ny serveur mihitsy satria frekirafona le izy amin'ilay zavatra ataotao le manampahaizana informatika ny ambadimbadika dia tsy maninona koa zany amizay tsisy mifanakala dia rehefa le mandefa story reny ka le mandefa kely iny nareo le eo amin'le soratra iny a dia hitakena fa tsy afaka mamaky koa satria tsy manana le afinesaindreo dia kabary tsy vaniny ty raha tsy hoe eo amin'ny commentaire dia zay no izy a zay no ela zay no vita dia